Mivavaka isika. Izany tokoa ry Jesosy Kristy tomponay io no toloko asandratray eto anatrehanao. Feno hetaheta mandrakariva ny amin'izao fiainana izao zahay. Mivezivezy mikaro javatsoa tokoa kanefa tsy mahita izay mahafapo. Sasapona foana izay eto amin'izao fiainana izao. Ka dia miandrandra anao ilay Jeso loharanon'aina. Miandrandra anao ilay efa nidina mba hamonjy sy hanavitra anay. Mba ho fantatray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitiavana anay. Misaotra anao izahay. Ry Andriamanitra ray io, ny amin'ity andro anio ity, dia ny andro lehibe izay nanorena ny Jesosy Kristy tomponay, fanekena vaovao aminay. Fanekena vaovao, tsy voasoratra tamin'ny vato fisaka, fa voasoratra tamin'ny vato fisaky ny fo. Dia ny nanekeny ny avotra ho anay, ka anananay antoka. Fa izay rehetra mijery an Jesosy, indrindra fa izy vao tamiazo fijaliana, handova ny fiainana mandrakizay. Dia izay rehetra nandray ny tenany sy ny sotro ny rano. Dia apio zahay mba hevitra izany zava-dehibe izany eto aminay, ary handray ny tena mandrano Jesosy Kristy amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana azy. Da io ny teninao izay orenay izao ary. Avia Jesosy Tompo, mijoroa eto, afeno ty mpanomponao, aoka ny voninahitrao sy ny famirapiratany tavanao no hitany olona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana malala ao amin'ny Tompo. No ity andro lehibe izay nomeny Jesosy antsika ity, dia fotoana ny fahatsiarovana ny amin'ny latabatry ny Tompo. Fotoana atsiarovana ilay fotoana ny arahan Jesosy ny sakafo farany tamin'ny mpianany, ka nanaovany fanekena vaovao tamin'ny mpianany, izay tsarovatsika amin'ity anio ity, dia ny Alakamisy ny Fanasan'ny Tompo. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'izao ary, dia izay voasoratra ao amin'ny Lioka 2:20. Ny filazantsara araka ny Lioka ny 2:20, dia ny 4:40 ka hatramin'ny 4:20. Lioka ny 2:20, ny 4:40 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Jesosy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniry koa ara naniry iara-mihinana ity Pasika ity aminareo, dieny tsy mbola mijaly aho. Fa lazaiko aminareo, fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy, dia nisaotra ka nanao hoe, raha iso ity ka zarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy, ka nataony sady nataony hoe, ity no tenako, izay omena ho anareo, izao no ataovinareo fahatsiarovana ahy. Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo, dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Ray masina ho manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Andro lehibe ny andro anio araka izay efa nolazaina teo, dia fotoana sarobidy indrindra amin'ny fiangonana izany. Fotoana sarobidy indrindra
ilay fotoana nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Nanorenan'i Jesosy ilay fanekena vaovao. Raha tsy tanteraka tamin'ilay fanekena teo alohan'ny olona, dia ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely tao amin'ny tendrombohitra Sinay, ka nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 ny zanak'Israely. Didy izay nasian'Andriamanitra fifanekena fa izy no Andriamanitra, dia ho Andriamanitry ny olona ary ny olona ho vahoakany. Kanefa tsy tanteraka tamin'izany ny olona. Niodina mandrakariva ny olona, nivily mandrakariva ny olona, ka tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny fa na ny zanak'Israely izay nandray izany ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra nipetaka teny amin'ny Mosesy, ka namirapiratra ny tavan'ny Mosesy raha nidina tao amin'ny tendrombohitra. Ary napatahotra ny Israely izany, kanefa dia vetivety dia hadino n'ity fanekena ity. Ary Paoly apôstôly aza dia milaza fa arakaraka ny nahalalako ny didy ka nahafantarako izany no vao maika napietsika ny faniriana ato anatiko handany sitrapon'Andriamanitra ka hanota. Tamin'ity fotoana ity, rehefa nitondra ny mpianatra Jesosy, fotoana mialoha indrindra ny Paska, araka izay atserovana azy, indray takariva no nanaovan'i Jesosy izao fotoana izao niaraka tamin'ny mpianatra. Ny amin'ny latabatry ny tompo no resahana eto. Ka ity andro ity dia mampitodika indrindra ny kristianina ny amin'ny hasarobidy ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Ny amin'ny hasarobidy ny izay anomezany Jesosy Kristy ny tenany sy ny rany, ka ilazany hoe ity no tenako, ity no rako izay omena ho anareo ho famelan-keloka. Mampahatsiaro indrindra antsika kristianina mpandray ny fanasan'ny tompo izany. Amin'ny fiangonana sasany dia manao absolutionna faobe amin'ity andro ity. Izany hoe ny olona rehetra izay potraka na tsy afaka mandray ny fanasan'ny tompo nandritra ny fotoana teo alohana, nandritra ny taona, no ireo antony maro samihafa, na mety napotraky ny fiangonana, na mety nampijanona ny tenany, dia amin'ity fotoana ity no manararaotra manatona mangataka absolutionna ny amin'izany. Fotoana indrindra iantsoan'Andriamanitra ny mpanota, iantsoana ny olona rehetra izay tafasaraka tamin'Andriamanitra hitodika aminy, ary isan'izay tamin'ny vakitsika tamin'ny filazantsara teo, isan'izay nanarin'Andriamanitra mafy tamin'izany i Jodasy Iskariota, ka nitenenan'i Jesosy mivantana teo anatrehan'ny mpianatra fa misy zanaky ny fahaverezana miara-mihinana amin'ny zanaky ny fiainana. Raha tsy mahatsiaro mibebaka izy hoy Jesosy, dia tsara ho an'izany olona izany no tsy ary akory, satria manolotra ny tompo ho amin'izao fahafatesana izao. Kanefa ny zanak'olona tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy hoy Jesosy. Fa tsy raha nametra-panontaniana i Jodasy ka nilaza hoe izaho ve zany raby eo, dia hoy Jesosy taminy, voalazanao, fa tsy nitondra fibebana ho azy zany, satria efa nifidy ny andan'Andriamanitra ho zanaky ny devoly izy. Ka raha nary ny tenin'Andriamanitra sy ahitsy ny tenin'Andriamanitra, vao maika nampilona azy amin'ny fahaverezana sy ny fahavetavetana eny amin'ny fahalotoana tanteraka, ka iodina sy hiala amin'Andriamanitra. Betsaka koa ny mpandray ny fanasan'ny tompo no tsy mety mahatsiaro tena fa milona amin'ny fahafatesana, na dia efa renin'Andriamanitra sy ampahafantariny fanan'Andriamanitra azy aza, fa milomano ao anatin'ny ota izy,
milomano ao anatin'ny fijangajangana izy, milomano ao anatin'ny halatra izy, milomano ao anatin'ny vonoan'olona izy, ka lazainy tenin'Andriamanitra hoe maharikoriko ahy ianareo, feno ran'olona ny tananareo, miodina ianareo, mibeba ianareo. Ampahatsiarovony Jesosy amin'ity fotoana ity izany zavatra izany, ary izany indrindra no nanavahan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny Egyptianina ka ny anambarany amin'ny lekisiona izay novakitsika teo, fa hoy Jehova tamin'izy ireo, aoka ny rano zanak'ondry hatetina eo amin'ny tolam-baravarany fonareo, izany hoe izay manaiky fa hosoloany rano zanak'ondry, ho diovy rano zanak'ondry, dia tsy andalo ao amin'ny loza. Ary Paoly apôstôly dia mampahatsiaro amin'ny Koritianina ny epistily izay anjarantsika, fa hoy izy, izay mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika dia meloka eo anatrehan'ny rany Kristy, satria na oviana isika no mihinana misotro amin'ny kapoaka sy mihinana ny tenan'i Kristy, dia manambara ny fahafatesan'i Kristy izany zavatra izany. Ka izay mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka amin'ny tena mandrany Jesosy Kristy. Fa ahoana moa no ambarany amin'ny fotom-pianarantsika ny amin'izany fanatonana ny latabatra masina izany, moa tsy fotoana tokony atsiarovana izany va ity fotoana androany ity, fa inona moa ny fanasan'ny tompo? Ary izao ny valiny, ny fanasan'ny tompo dia tena mandrany Jesosy Kristy tompontsika tokoa, omena ho an'ny kristianina mba ho hanina sy hosotroana, miombona ao amin'ny mofo sy ny divay. Ka amin'ity fotoana ity ary Jesosy dia manao izany amin'ny mpianany rehefa niaraka iara-mihinana ny Paska izy ireo. Ka dia nilazainy Jesosy tamin'ny mpianatra, fa hoy izy, naniry koa ary naniry iara-mihinana ity Paska ity aminareo, dia ny mbola tsy mijaly aho. Tsy lazainy Jesosy hoe dia ny mbola tsy maty aho, fa dia ny mbola tsy mijaly aho. Misy fieretana mavaivay hieretan'i Jesosy, afaka adiny vitsivitsy aoriany ity iarahany mihinana amin'ny mpianatra ity. Miatomboka amin'ny fisamborana azy ao Getsemane izany, miatomboka amin'ny fitolomany mafy amin'Andriamanitra izany, ka nitarainany hoe raiko esory amiko ity kapoaka ity. Satria nahoana? Moa matahotra ny fangiry firiana va ny tompo? Moa matahotra izay fijaliana hieretany va izy? Moa tsy tompony aina sy ny fiainana va izy ka tsy matahotra ny herin'ny fahafatesana? Andriamanitra tokoa izy ka tsy matahotra izany. Fa izao no mampahory ny fony, ireto izay nomena azy handazy, ireto izay nokolokoloiny sy nantsoiny ny olombelona izay hovonjeny dia hanamaivana izany fanolorany tena lehibe izany, ka tsy hisy hahatoky eo amin'izany. Eny fanahy ipetera izay nolazany Jesosy nametrany hafatra lehibe aza ka nitenenany hoe, eto ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako. Io indrindra, izy indrindra no nivadika ka rehefa nanontaniany zazavavy kely anankiray dia nilaza hoe tsy fantatro izay lazainao, tsy fantatro ny amin'izany lehilahy izany, tsy namany aho. Nivadika. Ka io no fijaliana mafy manjoan'i Jesosy ny amin'ny fifadiany zay nilazany ny amin'ny famonjena. Mivadika, mora mivadika ny olona, ary tahaka izany koa isika manoloana ny zavatra maro samihafa iainantsika eto amin'izao fiainana izao,
ny olana maro samihafa, eny mety tsy olana aza fa mety fitahiana sy fahasoavana izay toa hitatsika ahatsara ny fiainatsika, kanefa dia lasa mitarika fandavana an' Jesosy Kristy sy ny fanomezana antsika ny tenany sy ny rano. Ity no tenako hoy Jesosy, ity no tenako izay omena ho anareo, ity no tenako izay omena ho anareo. Fanomezana manahoana izany? Fanomezana manahoana ity omeny Jesosy ity? Tsy fanolorana tahaka ny ataon'ny olona, mety ataon'ny mpifankatia izany, mety ataon'ny mpifankatia. Tsy fanolorana tahaka n'izay anaovan'ny olona mifanao antoka ara-barotra na amin'ny fivarotana ny tenany na amin'ny fivarotana ny fananany, fa fanoloran-tena hiombi-piainana tanteraka eto an-tany ka hatrany an-danitra. Fanolorana ny tenany hiombi-piainana tanteraka amintsika eto an-tany ka hatrany an-danitra. Efa nolazaina tamin'ny toriteny nataoko tamin'ny alina izany zavatra izany, rehefa niteny hoe vita Jesosy tamin'ny fahateo ambony azy fijaliana, dia izao izay zavatra nangidy tamin'ny Jesosy everina fa mety nangidy indrindra tamin'ny Jesosy dia ny zavatra anankiray, dia izao ny mahandriamanitra azy kanefa tsy maintsy maty. Ny mahandriamanitra azy kanefa tsy maintsy maty. Andriamanitra manaiky hiditra amin'ny fietrena farany ambany indrindra amin'izay toerany atao hoe Andriamanitra, ka manaiky ho faty hiombi-piainana amiko. Tsy miombi-pahavelomana ihany fa miombi-pahafatesana koa amiko. Izaho zay olombelona mpanota no mendrika andova ny fahafatesana, no mendrika hiara ny fahafatesana, kanefa ny zanak'Andriamanitra koa na dia Andriamanitra tokoa efa nanaiko tonga nofo, ary io nampangirifiry an' Jesosy mafy, io nampangirifiry azy mafy, nampitaraina azy mafy. Ho faty ve ny Andriamanitra? Ary io no anolorany antsika koa, ity no tenako izay mena ho anareo. Ka tsy ny ombi-pahavelomana sy fahombiazana ho amin'ny fiainantsika ihany izany, fa miombi-pahafatesana eno amin'izay mety ho faharesena mihantra amintsika koa aza, na eo amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainako avy. Miombi-paharesena amintsika koa mba hampandresy antsika. Ary io no mahatonga ny ilazana eo mivavaka tao ny pastora eo amin'ny alitara rehefa miraharaha-pandevenana kristianina, ka ilazana hoe misaotra anao Andriamanitro, fa efa nohamasinonao ny fasan'ny mino ho toeram-pialan-tsasatra iadanany tena ny mandra-piavinao hanangana azy. Miandra an'i Jesosy tonga toeram-pialan-tsasatry ny mino ny fasana, satria tsy lavitra ny Jesosy na ao am-pasana na any an-danitra, dia eo Jesosy, eo Jesosy. Efa nanolotra ny tenany ka nanao antoka ny amin'izany, fa raha azo ny fasana hazonina ao am-pasana Jesosy, dia ho azo ny fasana ho hazonina ao am-pasana koa ny mino. Fa satria tsy azo ny fasana hazonina ny Jesosy, dia tsy ho azo ny fasana hazonina koa ny mino. Ka nilazany Jesosy hoe izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, ary izay rehetra maty ka mino ahy dia ho velona indray. Dia natolony ny rano ka nilazany hoe ity no rako, ity no rako alatsaka ho anareo ho famelan-keloka. Dia ny amin'ny fanekena vaovao, fanekena vaovao. Efa nilazaina teo le fanekena taloha, ilay nisoratana tamin'ny vato fisaka tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Fa ity fanekena ity, izay fanekena vaovao ataony Jesosy ho antsika, dia nanolorany ny rano izay aina mamelona,
ny rany zay nataony hikoriana ao anatin'ny rahatsika mpanota, naidiny ao anatin'ny tsika mpanota, satria efa raha simba ny fahafatesana sy ny fandavana an'Andriamanitra ka ny safidy ny iara-dalana amin'ny Satana ny rahatsika. Mampahatsiaro ireo olona marary, tsy dokotera moa fa ny dokotera dia mety mahafinaritra ny fanazavan'ny dokotera ity, ny amin'ny dialyse zay atao amin'ny marary zay efa simba ny rano, ka dia esorina lafo be ny fanesorana azy tao sy ny fanoloana raha vaovao isan'andro mba ho velona ilay olona. Vidina lafo dia lafo izany fanovana izany, asa impiry isam-bolana ary 4 million isam-bolana. Fa ity nataon'i Jesosy ity dia fanadiovana tanteraka anao, anomezany anao ny rano ka atao dialyse indroa isam-bolana eo amin'ny alitara masina ianao. Jovina. Ary izany zavatra izany dia tsy raha izao no mety holoza, raha mety raha marary no nampidirina ao anatin'ilay olona dia mifindra ao koa ny aretina, mifindra ao koa ny aretina. Fa ity dia raha masina sy madio, ny rano lanitra no nampidirina ao amin'ny olon'ny tany mba ho mendrika ny lanitra izy, mba ho mendrika ny lanitra izy. Io ny fanekena vaovao. Raha nanao fanekena voalohany Andriamanitra, niantoka antsika ny eto an-tany ka nilazan'Andriamanitra, izao Andriamanitra reo ary ianareo oloko tamin'ny fanomezany ny didy folo mba hilamina hahafantatra ny fiainan'Andriamanitra eto an-tany isika. Tsy nahatanteraka izany isika satria raha efa nandan'Andriamanitra, raha efa simba ny ota, simba ny mena raha natao amin'ny saedena ka tsy mahazo manaiky an'Andriamanitra fanaovana fanekena vaovao ianao. Dia hoy ny Isaia hoe izao tontolo izao marary avokoa, marary avokoa, hatrany atampon-doha ka hatrany am-paladia, feno aretina avokoa, tsy misy tsara, simba avokoa. Ka dia lazain'Andriamanitra hoe maharikoriko ahy na dia ny fivavahanareo aza, mankaleo ny sofiko izany, tsy te hiaino izany aho, halako ny fanatitsareo satria efa simba ny ota. Fa havaozina amin'ny ity anio ity, havaozina amin'ny ity anio ity, amboarina ianao amin'ny ity anio ity, hanadino ny taloha, hijery ny vaovao, ahazo antoka fa misokatra ho anao ny lanitra satria havaozin'Andriamanitra amin'ny rany ianao. Ity no rano fanekena zay alatsaka ho anareo ho famelan-keloka. Re kristianina havanao, ry mpanatona ny latabatra masina anio, aza manao spectacle eo amin'ny alitara, aza manao spectacle eo amin'ny alitara. Ny mpanao spectacle dia izao ny toetrany. Raha mihira ny hira eny amin'ny chaîne izy dia, raha mihira fitiavana izy dia ohatra ny tiany daholo ny mpijery, ka dia samy latsa-datsaka ranomaso eo daholo zay rehetra mieritreritra fitiavana, kanefa izy anefa tsy manam-pitiavana an'izaniza eo. Dia tahaka izany ny mpanao spectacle, tahaka ny manao spectacle eo amin'ny alitara, mody mitondra ny fahotana eny mba hamboarin'Andriamanitra, mitondra ny raha maloto, mitondra ny ota eo amin'ny alitara, kanefa mbola miverina mivongika izany, miverina ho any an-trano. Ary misy koa lay avy amin'ny fitenenana hoe ny faty alevina indray no adino, miala avy eny amin'ny alitara, napetraka teo W ihany lay fahotana, hoentina hositranon'Andriamanitra, napetraka teo dia niverina avy eny dia mandray lay fahotana indray eo. Izay ny toetry ny mpanao spectacle. Fa ianao miantso anao ny tompo ka milaza aminao hoe avia fa hositranoko ianao amin'ny ity anio ity, raha mety ianao, efa nilaza aminao izy,
ity kapoka ity no fanekena vaovao na hidina ho an'ny maro, ka dia hifaly sy ravoravo tahaka izay ambarany apokalipsy isika amin'ny ilazana hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ireo no hoe avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony efa nosasany sy ny fotsiany tamin'ny rano zanak'ondry, manatona ary ny latabatra masina fa ho dioviny ianao, ho dioviny tompo ianao, ka amin'ny tiany io ity dia olom-baovao, olona voasasa sy voadio, olona mendrika ny lanitra, olona mendrika ny fiainana mandrakizay, nandao ny zavatra taloha ka mijery ny vaovao, ka hiara milaza hoe efa lasa ny zavatra taloha ka indreo tonga vaovao ireo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ne hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.